tonga amin'ny fotoana ifanomezana moa sika izao dia ifampizara indray ny mahasoa ny mahafinaritra ny tsara ho fantatra amin'ny fampatsahivana indrindra na na fampianarana moa zany tsy maninona mihitsy ato anatin'ity fandaharana ity toy ny mazatra dia mizara telo ny zara-pandaharana ato anatiny aloha ao amin'ny atreto ao anatin'ity fandaharana anankiray ity ao amin'ny tapany voalohany tsika miaraka amin'ny dadabozy miresatra isika izy mampianatra mampafantatra tsika ihany koa ary mampatsiadry indrindra ny tontolon'ny fomba fiainantsika andavanandro mampanabe azy indrindra eo amin'ny sehatra ny fampianarana ny teny malagasy. Ao amin'ny tapany faharoa kosa isika no mifampizara ny tsara ho fantatra sy ny kolontsaina fomba amam-panao malagasy arahantsika misokoliva izay ary ny tapany fahatelo arahantsika rehetrarehetra ny hatrano any mihitsy mifandrimbona izany amin'ny alalan'ny asa soratra izay manana izay aingam-panahy izay maimaimpona ho ao averiko foana maimaimpona ny fifampizarana andrendretra ireny ato anatin'ny fandaharana ny mamalagasy. Ndahoana aloha savetrany ianao ao anatin'ny tapany voalohany fandaharanao hiaraka amin'ny dadabozy isika afantatra indray no hevitra vaovao. Miarabantsika indray amin'ity anio ity resaka momba ny malagasy ary etsitsika misantatra an'izany ny fitaizana antsika hanaja ny antsika malagasy hanaja nyty Madagasikara ty miainga avy amin'izay efa fikajiana sy fiarovantsika ny fananantsika izany hoe ny momba ny fiarovana sy fikajiana an'ireo fananana iombonana izay no resaka ny zava-misy ankehitriny manko dia irahantsika mahita fa tsy ataoko hoe mampalahelo fa mahasorena mahagaga ary mahatonga ny tena aza hasiaka indraindray na dia eo azy zany tompona andraikitra tokony hanao ny fikajiana na fiarovana na ny fampatsiahiva tena amin'izay olona manao tsintsinina ny fananana iombonana. Anao fitanisana ohatra ary aho ny arabe ny hopitaly ny kianja filalaovana fananana iombonana ireny ny sekolim-panjakana ny tsena maro ny atao hoe fananana iombonana ny pirenena malagasy raha eto Madagasikara eto miasimba izy ireny ary tsy hoe simba noho ny fikikisan'ny toetrandro na ny orana sy ny hafanana sy ny danikandro fa tena etraketrahina ary alohan'izany azy ngotana angalarina atao tahaka ny hoe an'ny tena fa tsy an'ny daholobe moa ve tsy hiteraka ity fanontaniana ity manao hoe fa izany ve no miainantsika malagasy hatry ny ela tsy izany mihitsy tsy izany velively satria izao hatry ny ela hatry ny fahagolona dia sary-piaro amin'ny fananana iombonana isika malagasy dia izay voatanisako teo iaho ankehitriny raha ampitahina zany taloha fa iny dia betsaka kokoa ny fananana iombonana ankehitriny satria misy ny antsoina hoe fotodrafitrasa nentin'ny fifaneraserantsika tamin'ny firenena any ivelany fa raha taloha dia nitahatahaka n'ireny fotodrafitrasa ireny ny todrano ny lakan'ny rano na tambajotran'ny rano ny teteza ary na io tanàna sy vohitra honenana io aza fananana iombonana io any tsirairay ny trano sy izay mandravaka mameno ny vohitra sy tanàna fa izy vondromben'ny tanàna iny fananana iombonana iny zay ny fihevitra malagasy taloha manarakaraka zay ny faritra azo faritana hoe an'ny taranaka ranona na an'ny foko izao na izao dia fananana iombonana io foko io na ireo taranaka ranona sy ranonareo fananana iombonana ny tamaso zany zay ary na dia ny manda ny hady vory aty merina moa indrindrindrindra ahitana betsaka an'ireny fananana iombonana ireny ny manda na tamboho miaro ny tanàna fananana iombonana ireny fa tsy hoe an'izay olona akaikikaiky trano eo fotsiny ireny manda na hady vory miaro ny tanàna taloha ireny ao ihany koa hatramin'ny hoe ny vavahadimbohitra
ny zavatra samihafa toy ny zavaboary zava-maniry mandravaka ny tanàna sy ny vohitra fananana iombonana reny ary dia arovana mba tsy ho laitra ny afo mba tsy rodana mba tsy angalary ny afo ohatr'izay misy ankehitriny sanatryavina misy ho iaho ny fananana tsy mivaingana tsy hita maso kanefa dia fananana iombonana voateniko teny hoe ohatra ny fahalemana ao amin'ny vohitra sy ny faritra fananana iombonana zay fahalemana zay dia mikitika ny saina sady aho ankehitriny move an'ny zandary sy ny polisy ihany ny fahalemana raha tamin'ny andro fahiny any rehetra io fananany rehetra io fa ankehitriny moa dia avahana le izy hoe reo no mandray ny hetra anay karamaina amin'ny hetra anay andreo zany ny fahalemana andreo zany ny fampandrina fahalemana andreo zany ny fiarovana ny tafika moa raha teo fa raha fa izany fahiny izany hoe fahalemany daolobe zany fananana iombonana zany hany ka mifampifehy mifananatra mifanitsy ny olona raha vovokitikitiky izay fananana iombonana fahalemana zay tsy zay ihany ilay fahalemana na fananana iombonana fa ao koa ny fanabeazana ambara amintsika fa ny fanabeazana ny taranaka fa izany fa iny dia tsy hoe any ray aman-dreny niteraka fotsiny na hoe any zokony zaza fotsiny fa izay olobe olondehibe efa tonga taona ao an-tanàna dia manana didy manitsy ny zanak'iranona aza metraketraka ohatran'io petra tsara aza mifanentsika nareo fa so maratra fa raha ankehitriny moa dia fa rahantsika mahafantatra hoe naonina nome mena teimaina ny zanak'iranona maninona ny tena indray ny tezitra raha mba hanarin'ny olona ny zanaky ny tena fananana iombonana tsinona ny fananana taranaka ny fanabeazana zany fananana iombonana ohatra zay keo ny fananana dina fananana fenitra fananana tataram-bohitra tatara mifaritra tatara ny foko fananana iombonana reny hany ka inihana ampitaina inihana tahirizina ary tahaka ny zavatra masina dia mbola miverina ihany aho amin'ny ankehitriny moa ave izany ny ankehitriny tsy izany loatra koa miniary ity fandaharana ity mampatsiahy an'izay hoe matoy isika ankehitriny mibananaka be miasimba ny fikajiana fananana iombonana dia everitsika fa izay hita maso toy ny fotodrafitasa ihany ny fananana iombonana fa tsy eritreretintsika hoe fananana iombonana na dia tsy hita maso azy everitsika ihany kio efa misy tompona andraikitra ao dia samy mialangalana daholo tsy atompoko tsy aro vitan'ny tompona andraikitra koa maninona raha averina izany fisainana sy fomba fifandraisana fahiny zany nahoana raha atao zany indrindraindrindra miapetsaka loatra ny fahasimbany ty firenetsika ity indrindra fa nivakoka ny tahiritsika izay hiavahantsika amin'ny firenekafa miasimba mialevona andao averiny zany andao ny fananana iombonana iarahana miaro mba tsy hoetraketrahana mba tsy angalarina iarahana mikajy mba hiatsara ary mba hivelatra aza fiarovana fikajiana zay no andrasana amintsika ankehitriny ka ataotsika hoe ny fananana iombonana amintsika malagasy iny dia izay mahaso ny daolobe fa tsy izay hoe andrasana ny ranona sy andrasana ny ranona zay indray ary ny resantsika tamin'ity an'ity momba ny mahamalagasy makasitraka
antsika tamin'ny dadaposy teo fa hiditra amin'ny tapany faharoa indray isika kolotsaina ny fomba mampanao malagasy tena tsy ahirina sy efa miverina amin'izao fotoana izao satria raha nandinika isika dia efa maromaro isika miverina andoharana izay efa maromaro isika mahafantatra sy manaraka ireny fomba mampanao sy ny kolotsaina rehetra ireny dia izay no tsy ahirina amintsika atao anatin'ny tapany faharoa ny fandara. Raha zavazavaina tsotsotra zany ny tantaran'ity Amboatany ity dia ato zany misy an'le hoe Andrembelomasina sy Andremahery Tsalain-tany dia eo misy an'ny Andremahefabe dia eo misy an'ny Ramahavaly ery ny Enibe Rasoamahery ny tany ny Enibe Rasoamanatany. Raha ny tantaran'ity Amboatany ity zany tompoko dia Andrembelomasina Raibe Nandrena Pomerina. Dia ny ainga tany Ambomanga zany Andremahery sy Andrena Pomerina nandeha ny Akandrefana. Dia rehefa nandeha ny Akandrefana dia misy vohatra zany ery atsinanana ery atao hoe Tsaraonena satria Andrena Pomerina no nametraka an'Andremahery teto. Dia rehefa tonga teo amin'io vohatra hoe Tsaraonena io izy dia hoe allo eto ianareo no apetraka fa eto zany ny Tsaraonena. Dia nitodika ny Akandrefana indray zany nakaty dia andao Akandrefantsika fa ery ny avoavo kokoa ery ny ambonin'ny tany. Dia lasa ny Akandrefana zany dia rehefa tonga teto dia allo eto nareo no apetraka fa eto ny ambonin'ny tany. Raha ny tena marina zany ny anaran'ity tanàna ity tsy hoe Amboatany fa rehefa nahafoeziny zany dia hoe Amboatany fa ambonin'ny tany. Dia napetraka teto Andremahery sy Andrembelomasina. Tena tantara azo tantaraina zany raha momba an'Amboatany dia ny spécialité amin'ny dadabe Andremahery Tsalain-tany zany dia ny resaka tany, na problème tany io na resaka fitsarana io. Raha resaka tany zany dia mety no famahanana io. Dia ato misy an'le hoe Andremahefabe io moa zany le hoe mahefa ny zavatra rehetra amin'ny fangatahana amin'ny magasy ny gasy. Ary ato misy an'ny Ramahavaly arivo io Ramahavaly arivo zany no nentin'ny malagasy niady tamin'izany andron'ny fanjanahantany zany satria io zany no sampy nentin'ny gasy niady ka raha vao manambana tifta zany ny vazaha tamin'izany andro sy fotoana zany dia miteny ny olona hoe rano dia mivadika rano ny basy. Ato zany misy vavahady fito, misy ery Atsinananarivo, misy ery Andrefanary. Fa ery Andrefanary zany fizarantany satria ny any ampitany zany fiangonana moa ny aty toerana masina. Ny any ivelan'ny vavahady Andrefana any zany raha ny tena marina ny azo ompiana kisoa fa ny aty Atsinanana sady tsy azo ompiana kisoa tsy azo ampakarana tongolo. Zay angamba zany zao raha ny ampahafantarana fofoy le momba an'le tantaran'le Amboatany. Ny tantaran'io be manaiky io zany io zany raha ohatra hoe misy betsaka ny zavatra azo ampanentenana io, ohatra hoe ho any amin'ny fitsarana raha mitady haka ny taninao akery ny resaka tany. Satria amin'izao fotoana izao moa zany misy ny tonga dia misandosandoka hoe tompo tany nefa tsy tompon'ny tany dia entina zany io tany be manaiky io io no fiarovany eo anatin'izay zavatra misy zay. Tsy mipetraka ny asan'ilay tany satria entina amin'ny fahamarinana fa raha vao tsy entinao amin'ny tsy fahamarinana io zany dia tsy mipetraka le asany.
Izay no mahakasika an'iny ankasitrahana be dia be anao nanaraka an'iny isam-pandarana faharoa iny fa hiditra amin'ny isam-pandarana fahatelo kosa indray isika izao dia arahana aminao any tokantrano any averiko foana fa ianao mijery io no tena ilainay ato anaty tapany fahatelo ny fandarana ity satria tsy ny aingam-panahin'olona anankiray akory ny fampizarantsika eto fa ny aingam-panahintsika rehetra izay manana an'izay so hoe ny aingam-panahinao ny amohan'ny aingam-panahin'ny hafa na ampivelatra ny an'ny hafa ihany koa ohatra io zany tsy voatery hoe efa manana boky be dia be anao vao hifampizara an'izay fanahy anankiray ary ny asa soratra vitanao dia tsy manila mihitsy fa afaka hifampizarantsika ato anatin'ny fandarana zany averiko foana maimaimpona izay Ary raha manam-pinoana monja toy ny voatsinampy ianao dia ho voafindrako am-ponao ny tendrombohitry ny fitiavako. Fa mahery ilay inoantsika, mahery ny fanahantenaina ary indrindra mahery ny fitiavana. Ary raha manam-pinoana toy ny vona tsy ampy azy ianao dia ho voafindrako ao am-poko ny tendrombo hitsirian'ny fitiavanao ahy. Fa mahery ilay inoantsika, mahery ny fanantenana ary indrindra mahery ny fitiavana. Ary raha manampy inoana toy ny vo tsy ampy intsony azy isika dia ho voafi indraiko am-potsika ao dia andrombona ny fitiavana fa mahery ilay ino raha isika, manery ny fanaran-tenaina ary indrindra mahery ny fitehiavana. Basamita. Dia toy izay indray raha nandrafitra ny fandarantsika ho amin'ity an'ity mankasitraka mankatelanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany tsy adino moa zany ny mankasitraka ny ekipa teknika tsy adino ny mankasitraka nanaovana ny fanadihadiana rehetra ombieno averiko foana moa zany mbola fanasananao anatin'ny tapany fahatelo ny fandarantsika fifampizarana ny aingam-panahy amin'ny alalan'ny asa soratra indray dia tsy adino ihany koa fa raha ohatra hoe manana an'izay fomba sy kolontsaina mampanao izay ianareo anaty trano any indrindra ho amin'ny hetsika fankalazana lehibe toy ny tamin'ny Lacoste ohatra rehefa misy hetsika lehibe dia afaka hifampizarana eto zany satria anisan'ny hoe mampivelatra ny firenena anankiray mampandroso ny firenena anankiray ny mbola hoe fitazomana n'izany atao hoe kolontsaina sy ny fomba mampanao mampiavaka ny firenena izany izay no mbola hanetanana antsika rehetra hoe andaontsika hiverina andoharano andaontsika hanaja ny maha izy atsika andaontsika hanaja ny antsika malagasy tsy midika akory zany hoe tsy hofezina ny an'ny hafa fa ny an'ny tena koa dia mila fantarina mila atsaina indrindra mba tsy hoe sanatria hoe hifandotondotona hifampitsapa fa rehefa mbola tsy ao aminao izay hoe fahalalana mbola tsy ao aminao izay hoe fankatoavana ny zavatra misy izay dia manaiky fotsiny aloha ianao dia manaja ny an'ny hafa miandry sy hoe avela aty amin'ny côté hafa ny an'ny hafa dia nenao any amin'ny côté anao fa indrena mampanao malagasy ihany koa izany hoe fifanajana izany amin'ny zavatra rehetra. Izay ary no ela tompoko lasy tompoko vavy mametraka ny samy tsara indray vao amin'ny herinana toy izao. Tena tompoko.